Mila velomina hatrany ny fitiavan-tanindrazana amin'ny vanim-potoana fahatsiarovana ny niverena ny fahaleovantena tahaka izao, hoy ny minisitra ny paostra sy ny fifandraisan-davitra androany. Tetikasa maro no tanterahany fanjakana amin'izao fotoana izao amin'ny lafin'ny fifandraisan-davitra, paostra ary ny Tao Arakajy Mirindra raha nambarany. Nisy androany ny fanamariana ny asaramanitra ho an'ny ministeran'ny paostra ka nisy ny fifanolorana fanomezana. I tena zava-dehibe zany no lerahana teto androany araka ny fampiresahana i telo mirahalahy dia mba amafisina ary averina ho an'ny mpiara-miasa ho amin'ny malagasy rehetrarehetra ny fitiavan-tanindrazana. Zany zavatra zany no hoentintsika ho atao ampo araka ny vina sy velorano no tenen'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina hitondrantsika amin'ny Madagasikara farafahaingana ho any amin'ny émergence. Zay angamba no zava-dehibe indrindra no resahana teto. Tao anatin'ny enim-bolana teo zany dia maromaro ny zavatra efa vita ary maro ny zavatra efa mifarana. Satria rehefa manao asa moa zany atolo ny fotodrafitr'asa dia eo ihany koa no atao hoe fampianarana an'ireo mpiara-miasa amin'ilay fomba fiasa vaovao. Zany zavatra zany dia efa vita ary maro amin'izao fotoana izao na ataontsika hoe le bureau en poste eto izay antsoina hoe flagship en poste, ao koa ny smart village sy ny sisa izay efa miandry fanokanana ato.